vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba Nanisik ampunya palai aminiran Yener amin'ny fofeny fifaliana no miarabanatsika menakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télévision amity télévision eto amin'ny radio eto amin'ny tambajotra serasera ihany koa miaraka amin'ny ketondroalahy solofo miaraka amin'ny keto zay tena atao hoe teknisianina mapita ny fiosiny sary miangava tia tany lavitra ty ivavakytsika melony tondrako fampianarana androana dia mpianatra ny hoe ny Pentecoste sy ny fiantraikany ny Pentecoste sy ny fiantraikany ny marimarina kokoa dia tia mpianatra atsika hoe raiso ny fanahy masina dia andao ataovy ny asan'Andriamanitra raiso ny fanahy masina dia andana miatsika raiso ny fanahy masina dia aza mipetrapetraka zao no fotoana iangatsika menakavy amin'ny Pentecoste 2023 ty dia inoko fa isy zava-baovao indray ho ataon'Andriamanitra ho aminao ho amin'ny akonanao ho amintsika rehetrarehetra izany do ivavaky tsika aloha melohany andraisantsika ny fampianarana misaotra indrindra tompo satria mino fandroany ty zavatra lehibe indray ho ampitainao misavatra indray ho ampianaranao aminay mila ny taritalana avy aminao zay mila ny sitraponao zay ary ampafantaro anay zay zavatra tena tokony ho ataonay tompo mitenena Jehova fa voninay ihany mpanomponao amen amaky tantarana mpaminany anankiray tsika dia tsisy akory fa mpaminany Jona atao amin'ny bokin'ny Jona dia mpaminany kely ozy izy tsika ny amaritana an'ilay kely sy lehibe moa zany dia nisan'ny boky nosoratany sy ny andiny nosoratany dia i Jona mpaminany ihany fa mpaminany kely ny fahafantarantsika azy zay ny filaza azy natao amin'ny Jona toko voalohany no vakiko amin'ny anaran'ny tompo ny naneran'Andriamanitra ny Jona ka ny Ninive sy ny nandosirany ary ny nanjo azy noho izany ary tonga tamin'ny Jona zanaky amin'ny tany tenin'ny Jehova nanao hoe mitsangana makanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amelezana azy fa tafiakatra eto anatrehako ny faratsiny nefa Jona nitsangana handositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia nandony karamany ka niondrana tamin'ny hiara mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova fa Jehova natonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'Andriamaniny avy sady narehany tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony ny loza fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny torimaso dia nakao aminy kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endre ity ianao reniky ny torimaso foana eto mitsangana ka antsoy ny Andriamanitra ao fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza amintsika izao dia nanao filokana izy ka Jona no azo dia hoy ireo taminy
masina ianao lazao aminay no ny amin'iza ny mahatonga izao loza izao amitsika inona ny raha fanaonao ary avy taiza ianao aiza ny taninao ary avy amin'ny firenena izy ianao de hoy izy tamin'ireo hebreo aho ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra ny vavahako de le nanao ny ranomasina sy ny tany maina de raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe andray zaty ataonao zato fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy satria efa nambarany tamin'izany de hoy ireo taminy ataony ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay fa mbola ny ananonja ihany ranomasina de hoy izy tamin'ireo be tao aho ka atsipazo any anaty ranomasina hatony ny ranomasina aminareo fa fantany fa nohony ny amiko ny mahatonga izao onja mahery zao aminareo. Alleluia. Izay tenin'Andriamanitra izay no akatsika eto manana ny ampany manana ny Pentecote. Alalatsika hoe mitondra inona ny Pentecoste eo amin'ny fiainatsika. Inona ny zavatra entin'ny Pentecoste eo amin'ny fiainatsika. Inona no tokony ataotsika rehefa avy fen'ny fanahy masina satria fatatsika tsara ny resaka Pentecoste fa andro nandatsahan'Andriamanitra ny fanahany anatateraka ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny apôstôly manao hoe fa azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masinao aminareo ka ho tonga vavolombeloko manomboka eto Jerusalema sy Jodea sy Samaria ary hatrany aparany tany azo hery anareo. Amin'ny Pentecoste moa zany de isy fotoana lehibe ny fotoanatsika mizara roa ny alahady ho avy zao fa anisan'ny lehibe ihany koa ny sabotsy ho avy zao. Fotoana lehibe de lehibe ny sabotsy ho avy zao zay andraisantsika ny herin'Andriamanitra ao anatin'ity herinandro ny Pentecoste ity dia ho fian'ny fanan'Andriamanitra ianao, ho fian'ny herin'Andriamanitra ianao, izy famangina manokana ho ataon'Andriamanitra aminao sy ny ankonanao. Ary ampahafantariko atsika hoe inona ny atao rehefa manomboka fian'ny herin'Andriamanitra, inona ny atao rehefa manomboka fian'ny fanahy masina, inona ny andraikitra tena tokony atao rehefa fieno ny fanahy masina. Satria be da be amitsika mpino, tsika kristianina no mieritreritra mihitsy hoe rehefa fian'ny fanahy masina dia falifaly fotsiny. Ava izy ianao avy mivavaka nanahoana atao de nafinaritra ve le fian'ny fanahy masina. De le fian'ny fanahy masina ary ianao zao de anao inona? De ho aizy, de inona am'izay zany ny atao rehefa fian'ny fanahy masina. De maro amitsika le hoe fian'ny fanahy masina de falifaly fotsiny, de mihirahira ho an-trano fa manino ianao velokely fian'ny fanahy masina. De lasa manasa vilia, lasa mamafa trano, lasa mampiri-pandrina amin'ny fifaliana. De ozy ianao hoe tena metimety mihitsy azany fa fian'ny fanahy masina. Ny fafen'ny fanahy masina ry havana tsy entina mampiri-pandrina, tsy entina mamafa trano, tsy entina hiborosy trano ny fafen'ny fanahy masina. Fa azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masinao aminareo ka ho tonga vavolombeloko. Misy asa miandry atsika, misy asa miandry atsika rehefa fian'ny fanahy masina. De ny vavolombelona, ny hitory filazantsara, ny anambara ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny olona rehetrarehetra, any amin'ny fianakavianao, hitory ny afatr'Andriamanitra amin'ny manodidina anao. Izany no afatra nomen'Andriamanitra atsika. Inona ny voka-dratsy? Misy voka-dratsy ry havana mahatonga ary androany amaly ny fanontaniantsika hoe mpino ianao, zanak'Andriamanitra ianao, inona ny mahatonga ny fiainanao misamboaravoara, inona ny mahatonga ny fiainanao maniditsidana, inona ny mahatonga ny fiainanao mandalo olana mavesatra, nefa ianao mpanompon'Andriamanitra, nefa ianao fa delivreny, nefa ianao fa tsofona rano, nefa ianao olona mahery mivavaka. Fa inona ny olana ny mahatonga ny fiainanao mbola tototsy ny olana ihany ianao, tototsy ny ady ihany ianao. Eto tsika de miainga amin'ity tantarany Jona ity.
I Jona dia lelan'Andriamanitra mpaminany ny ran'Andriamanitra. Ngary voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy voalohany manao hoe ary tonga tamin'ny Jona zanaky amin'ny tany tenin'ny Jehova nanao mitsangana makanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miatsony amin'ny amelezana azy fa tafiakatreo anatrehako ny faratsiny. Andriamanitra dia naniraka ny Jona ho an'ny Ninive hitory teny, hitory filazantsara. Ny tanànan'ny Ninive dia tanàna feno fahotana. Ny tanànan'ny Ninive dia anisan'ny renivohim-paritany kapitale anankiray tamin'ny andron'ny Asiria, tany Asiria tamin'izany fotoana izany. Ary ny ratsorina dia fahavalon'ny zanak'Israely. Fahavalon'ny zanak'Israely ty tanànan'ny Ninive ty, ny Asirianina dia fahavalon'ny zanak'Israely ny Asirianina. Fahavalon'ny zanak'Israely ny Asirianina tamin'izany fotoana izany. Zany manapirofo fa tian'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra riavana na dia fahavalon'Andriamanitra ary. Raha mijery an'io tantara io ianao dia nanapa-kevitra Andriamanitra nyringana an'ireto Ninivita ireto. Ny mponina tao Ninive tapa-kevitra Andriamanitra hoe noaringana ireto mponina tao Ninive ireto. Kanefa rehefa mijery ny tantara ianao dia namindra fo tamin'ny Andriamanitra. Rehefa nibebaka izy ireo dia namela ny heliny Andriamanitra ary namindra fo tamin'ny Andriamanitra. Inona ny lesona tiana ho tenenina? Ny lesona tiana ho tenenina dia izao, na dia mpanota aza ny olona. Za zao aty amin'ny tany aty la France aty Eropa aty. Ny akamaroan'ny olona aty tsy mino an'Andriamanitra. Ny akamaroan'ny olona aty ate. Ny akamaroan'ny olona aty vetaveta. Ny akamaroan'ny olona aty tsy te hivavaka. Nefa Andriamanitra naniraka anao amin'ity toerana ity satria tian'Andriamanitra ny olona. Mety mbola be ny fahavetavetana ty, fa ny fahavetavetan'ny olona no tsy tian'Andriamanitra, fa ireo olona ireo vetaveta ireo tian'Andriamanitra. Ny adalan'ny olona tsy tian'Andriamanitra, fa ireo olona manao adalany ireo tian'Andriamanitra. Ny rongon'ny olona tsy tian'Andriamanitra, fa ny foka rongony tian'Andriamanitra. Ny tokan'ny olona ny hoanan'Andriamanitra, fa ireo mpisoso toko ireo tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra. Zany ny mahatonga antsika tsy tokony hitsaratsara. Zany ny mahatonga antsika tsy tokony hanambanimbany ny olona. Indraindray ianao manavakavaka, aza mifandrairay amin'ireny fa reny jentelisy, aza mifandrairay amin'ireny fa reny olona mpisoso toky, aza mitory teny amin'ireny fa reny olona mamolave, aza mitory teny amin'ireny fa reny olona mpivarotra teny. Attention, fa reny olona ireny mihitsy ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny amonjy ireny olona mpifokarongony reny, ny amonjy ny mpamosavy, ny amonjy ny olona ratsy rehetrarehetra ny nahafaty an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary zany ny teniny, tsy avy antsony marina hoy izy, fa ny mpanota mba hibebaka. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Esory ao apotsika, esory ao atsaitsika fa raha vao mahita olona mpanota ianao, olona ratsy ianao, te ozy ianao hoe tsisy ilan'Andriamanitra an'ireny. Ilain'Andriamanitra ireny tompoko. Ndray andro Jesosy dia nahita mpivarotena. Io mpivarotena io dia saika andeha ho vonon'ny olona, saika andeha ho torohan'ny olona vato rehefa mandinika ianao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jona toko fahavalo any angamizy ny tenin'Andriamanitra iny dia zao manomboka amin'ny andininy voalohany. Dia saika ho torohan'ny olona vato io vehivavy io satria tratra ny jangajanga, dia saika ho torohan'ny olona vato. Fa Jesosy nanakana. Ny rehefa nentina teo an' Jesosy ireo olona ireo, io vehivavy io azafady, andeha ho vonona, condamné à mort. Dia zao ny tenin'i Jesosy voalohany rehefa nanontanian'ny fariseo sy mpanoran-dalàna hoe ty vehivavy ty tratrany ny jangajanga ary araky ny lalàna dia miendrika ho faty izy. Fa hoy Jesosy tsy maninona. Vonoa izy. Fa zay tsy nanota taminareo no ka hitora-bato azy voalohany. Zay mbola tsy nanota taminareo no ka hitora-bato azy voalohany. Io le hoe nanao fialan'ny Jiosy. Nivoaka tsikelikely niainga tamin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zanjanjandriny. Niala tsikelikely. Satria rehefa tonga eo amin'i Jesosy ny olona iray, Jesosy tsy mba manamelok'olona izany. Tsy manamelok'olona Jesosy.
itsika no mitsaratsara olona, itsika no manana tendansa anameloka olona. Ny an'Andriamanitra nizaniza na nanao ratsy ahoana na nanao tamana ahoana, nafiry vehivavy niaraka taminao na lehilahy niaraka taminao, na impirina na lazazy ianao, natoka firy barika nefa laninao, na rongony firy taona nefa laninao. Tiany Jesosy ianao, tiany Jesosy ianao. Zany no natonga ny Jona nandeha nandositra, satria ozy izy Jona hoe tsy vitako ny toroteny an'ireo hoe reo nge olona ratsy saina, reo nge olona ratsy fanahy, reo nge olona fa valiny Hebreo hoe fa valiny Jiosy nge reo hoe sarangatsy andany andro am'ireo aleo very andreo. Nandeha nandositra Jona satria tao anatin'ny fanameloan'olona. Fa tadidio fa tian'Andriamanitra ny olona rehetra, tian'Andriamanitra reo olona mbola very reo. Ianao no mavita amin'ny tsaratsara sy manameloko azy, fa Andriamanitra tia hamonjy an'ireny olona ireny, tia hamonjy an'ireny olona ireny. Zany no mahatonga na mampahery anao fa tokony manana ny toe-pon'Andriamanitra ianao. Rehefa misy mahita mpanota, azafaly mitsaratsara fotsiny, azafaly manameloka olona fotsiny, mivavao azy. Fa tahaka ny mpiavan'Andriamanitra anao, fa ianao koa mba ratsy tany hoe ianao koa nge ratsy toetra ta tsy ianao nge tsy hoe noho ny fahatsaranao namonjen'Andriamanitra anao hoe, fa noho ny faharatsianao mihitsy. Mivavao an'ireny olona ireny satria tahaka ny tiavan'Andriamanitra anao no itiavan'Andriamanitra ihany koa an'ireny olona ireny. Amen. Inona ny zavatra faharoa tonga teto, ny zavatra nitranga teto eo amin'ny 7. Ozy izy hoe nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala teo anatrehan'i Jehova, ary nidina tany Jopa izy ka nahita samboka any Tarsisy, de nandony karamany ka niondrana taminy ara-mandeha amin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Fahazazana ara-panahy, fahazazana ara-panahy. Mpanompon'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, de hoe andeha andositra hiala eo anatrehan'i Jehova, andositra ho aizy. Misy karazany olona nareo de mieritreritra an'izany, andositra hiala eo anatrehan'Andriamanitra. Za tsy mila an'Andriamanitra, andeha hiala ho aiza, isitrika izy. Naiza misy anao, naiza izy, na ho any amin'ny planeta Mars ianao, na ho any amin'ny volana, na ho any amin'ny orondava, na ho any amin'ny arivoay, na isitrika any ambany farafara, na isitrika any andavabary, naiza de misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany aniny atsokevitsika, manototsika indraindray de ozy tsika hoe hiafina mba tsy hitan'Andriamanitra, anota ho aizy de hiafina izy. Naiza misy anao de hitan'Andriamanitra, na isitrika izy anao, na fahotana miafina ohatry ny ahoana, na adalana miafina ohatry, azonao atao ny miafin'olona, azonao atao manafina ny zavatra ataonao amin'ny vadinao, azonao atao manafina ny zavatra ataonao amin'ny manodidina anao, afaka tsisy mahalala ny zavatra ataonao any amin'ny afina, afaka tsisy mahalala. Mety tsy fantatry ny vadinao, tsy fantatry ny ray aman-dreninao, tsy fantatry ny patronanao, afaka amin'ny zavatra miafina ianao, fa anankiray ihany tsy azonao efiainana, de Andriamanitra. Anankiray ihany tsy azonao efiainana, Andriamanitra iray ihany tsy azonao efiainana. Ndraindray zany ny adalantsika, anota fa tsy eo masonizana izy, fa misy maso be anankiray avy any an-danitra mahita ny ataonao. Ary tsisy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika sy ny fahotantsika sy ny adalantsika, tsisy miafina amin'Andriamanitra. Zany ry mpanompon'Andriamanitra, ny fahazazana ara-panahy zany mieritreritra andositra an'Andriamanitra zany, hiala miafina izy, ny pio ny jiro, de idio ny trano. Fa na tsisy pahitanao ary de Andriamanitra mbola mahitanao ihany, Andriamanitra mbola mahitanao ihany. Ary zany mieritreritra Jona, fa rehefa hiala izy de tsy hitan'Andriamanitra. Non, vakio ny tantara eo amin'ny 9. Fa Jehova natonga rivotra mahery teny ambony ranomasina, de nanonja mafy ny ranomasina, ka de efa nila ho vaky ny sambo. Mieritreritra Jona andositra ary hoe hiala eo anatrehan'Andriamanitra tsisy pahalala. Andriamanitra nahita, ary narahan'Andriamanitra trany ambany teny ambony sambo. Rehefa mijery anao toy ny tantara io de nidina tany ambany lakavo mihitsy Jona, de tany izy ny natory nieritreritra tsisy pahita, fa hitan'Andriamanitra trany. Ary inona ny zavatra nitranga eo amin'ny 9.
fa Jehova natonga rivotra mahery teny ambony ranomasina de nanonja mafy ny ranomasina ka de efa nila ovaka ny sambo. Inona ny mahatonga ny fiainanao manonjanonja io? Inona ny mahatonga ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra manonjanonja io? Ao anatina olana, ao anatina problema mavesatra. Mpanompon'Andriamanitra tsika, zanak'Andriamanitra, efa vita batisa ny ranobe, efa nibebaka, niala tamin'ny toka, niala tamin'ny sigara, niala tamin'ny fijangajangana, niala tamin'ny fanompotsapy, mpitoro-teny tsika, katekista, koralinao am-piangonana, efa mpandray fanasan'ny tompo dekona. Fa enonao manonjanonja ny fiainanao tena afaka problema ray de ohatra misy tafiotra hafa indray de tena enonao hoe miditra ny trosa ray de mivoaka ny trosa iray de atsy ny zanaka maditra de problema tontokatrano, problema trosa miampitrosa de fantsana miampifantrano ny etsy bloke ny fidiram-bola ny aretina etsy mitsofoka ny tsisitrana ny etsy amin'ny ampitany de fa marary ndray ny akiray atsy. Enonao misy fotoana, enonao misy fotoana fa inona daholy ary, inona daholy ary reto zavatra misafotofoto reto. Zavatra anankiray ihany ry havana, ho atsika pino, ho atsika pino tsindriko tsara, ho atsika pino rehetrarehetra mpanaraka an'ity fandaran'ity. Ny mpamosavy tsy mahakasika anao zany raha tena pino anao. Tsisy mpamosavy afaka anapotika anao zany. Tsy anana mpamosavy fahefany zany ianao, tsy anana mpamosavy tsy azo mpamosavy kitikitiany zany ianao. Zanak'Andriamanitra ianao devoly tsy manana fahefana aminao zany. Tsy ndriko tsara tsy manana fahefana aminao zany devoly satria ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanompon'Andriamanitra. Zavatra anankiray ihany no nahatonga ny Jona tratra ny problema misafotofoto ny fiainany, nandositra asan'Andriamanitra. Nandositra asan'Andriamanitra, nandositra ny irak'Andriamanitra, nandositra ny antson'Andriamanitra. Raha nasiana vavy, zao ny antsoan-kevitritsika. Rehefa vita batisa, rehefa vovonjy de mipetrapetraka amizay. Ampy ary rehefa mihirahira ao am-piangonana, ampy ary rehefa mamonjy fotoam-bavaka, ampy rehefa manao rakitra, ampy rehefa mamonjy fotoam-bavaka. Zay ny fiheveratsika fa novonjeny anao mamonjy fotoam-bavaka, novonjeny anao mba handray fanasan'ny tompo, novonjeny anao mba ho anarana hoe za kristianina. Non ry havana. Misy iraka, misy asa mpanaovan'Andriamanitra atsika de hitorika ao Ninive, anafaka ny Ninive, ilaza ny filazantsara ao Ninive, hijory vavolombelona ao Ninive. Izany no naniran'Andriamanitra atsika. Mbola very ny havanao, very ny fianakavianao, very reo olona manodidina anao reo olona mpiray tanàna aminao, mpiara-manofatrano aminao, ny akonanao mbola very, ny fianakavianao mbola very, ny mpiara-mianatra aminao mbola very, ny mpiara-miasa aminao mbola very. Nefa ianao mandositra ohatra ny Jona, nefa ianao mangina ohatra ny Jona, nefa ianao miafina ohatra ny Jona. Zaho ianao tsy mahavita mitoro-teny an'ireo mpiara-miasa amiko reo, tsy lahamboto reo ianao misotro toka, zaho tsy mahavita mitoro-teny am'ireo. Ry Jona isany, miandry anao, reo olona manodidina anao reo miandry anao, reo fianakavianao reo miandry anao. Ozy ianao hoe ny fianakaviako ny apastera manompo samby daholo, ny fianakaviako manompo trombo, ny fianakaviako mijangajanga, ny fianakaviako manenjika na amin'ny fivavahana. Ry Jona isany, tsy azonao andosirany reo avanao reo. Tsy azonao andosirana reo fianakavianao reo manompo sampy ary. Tsy azonao andosirana reo na manao adalana ary. Fa ianao Jona iran'Andriamanitra, hitory-teny, hijory vavolombelona amin'izy reo, hijory vavolombelona amin'izy reo. Fa amin'ny fotoana ianao mandositra, amin'ny fotoana ianao mandositra, hiala ny Ninive ka de ho any Tarsisy, de miomana fa anonjanonja ny fiainanao, anonjanonja ianao ny ambony ranomasina, ary misy zavatra tsy ho hainao ny kontrole azy. Misy problema tsy ho vitanao ny kontrole azy, ny ifean'izany olana izany, raha tsy miveriny ianao, manapa-kevitra ianao ho amin'ny antson'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny fiainana mpino maro kofona tanteraka ao anatina olana.
mamaha olana atsy anao mesaky anao mirotoroto mamaha olana rombe 10 taona na vita batisanao 10 taona na vita batisanao 5 taona anao zay nefa converti 4 taona zay nefa nahampanompon'Andriamanitra anao fa indrisy matsy mpamonjy fotoam-bavaka isaky ny alakamisy fotsiny mpamonjy fotoam-bavaka isaky ny talata fotsiny mpamonjy fotoam-bavaka isaky ny sabotsy fotsiny de mandray poketra vita ny toroteny vita ny vavaka de lasa indray vita ny délivrance andeha ody alo tsy zany ry havana tsy zany misy olona be da be miandry anao ao misy mponina ao Ninive miandry anao ao ary anao ny Jona kely nasain'Andriamanitra hitory teny amreo hitory filazany tsara amreo hamonjy amreo ny tanjona amty Pentecôte ity de tsotra ihany hitona fanahin'olona ianao amy sabotsy avy zao ary andotsika anao defie andao anao defie andao metraka fanamby fa isan-kerinandro anao mahatona olona 10 ho an'Andriamanitra isan-kerinandro anao atona olona 10 ho an'Andriamanitra inona na tonga Jona nandositra tsy ampy ny fanahy masina angamba tsy ampihery angamba de natahotra tsy ampihery de natahotra ny voamason'olona tsy ampihery angamba de menatra ataoko ahoana zao boko sipehako zao ve hitory filazany tsara amin'ny olona zao fatandroako zao ve za nitory an Jesosy za be diplôma be ty ve nitory an Jesosy za manakarena be ty ve nitory an Jesosy menatra ka tsy vita koa aleko any le manoto anato ambadika ato manao rakitra sy miderany tompo fa anao asany paster zany ry Jona isany tsy pasteur ny ran'Andriamanitra fa ianao tsy pasteur no ny ran'Andriamanitra fa ianao azo hery anareo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9 azo hery anareo amin'ny latsaha fanahy masina aminareo ka tonga vavolombeloko manomboka eto Jerusalema Jodisy Samaria rehetra parantany amty Pentecôste 2023 ty de tsy hoe azo hery anao de lasa falifaly azo hery anao de fianao onction fianao ositra azo hery anao dia lasa mitsikitsiky lava azo hery anao de andeha atory eny ambony fandrina azo hery anao dia lasa midera be any tompo azo hery anao ny tenin'Andriamanitra de ho tonga vavolombeloko maniraka atsika Andriamanitra ndana maka Ninive ilay tanàna lehibe ndana maka Ninive ireo fianakavianao mafiatoko ireo fianakavianao mafilo ireo fianakavianao tsy mety mibebaka ireo fianakavianao tsy mety manolo tena ho an'Andriamanitra andana maka Ninive nandositra Jona tsy vitako hoe ahoana ny andeha toriko teny zange olona tsy mahay miresaky zange olona tsy mahay zany olona zange mbola voaheritaona sy tapany zay no nanomboka nanompony tompo hoe zange olona manahirana za olona sarokena traka de io eno famijanona mitady lalana ialana fony ianao mitady lalana ialana fony ianao de mbola mafisiko aminao fa tsy resaka famosavina mahatonga amin'ny fiainanao tsy mandeha amin'ny zelonina io aza lany andro makany amin'ny paster ianao aza lany andro makany amin'ny paster délivreo a paster fa ngamba misy blocage mihitsy misy ozina mihitsy misy hery-maizina mihitsy fa délivreo a bloqué daholo ny asako misy esprit de blocage de blocage a paster fa délivreo a non tsy esprit de blocage mahazo anao io tsy famosaviny mahazo anao io fa fandavana ny antson'Andriamanitra fandavana ny antson'Andriamanitra zany mampisafotofoto ny tokantranonao mampisafotofoto ny fidiram-bolanao mampisafotofoto anareo menakavy mampisafotofoto ny fahasalamanao tsy ahoany eo anao de lasa misy aretina tsy fatapiaviana tsy ahoany eo anao de sahirana amin'ny alina amin'ny torimaso tsy ahoany anao de marary ny zafokerinao tsy ahoany eo de misy problema ny fidiram-bolanao tsy ahoany eo de mahita problema any amin'ny polisy ianao tsy ahoany anao de misy midongo ny taninao efa firy taona tany ara-dalàna tsara ny taratasy tampotampoka eo misy misoloky
tsy ahoatsy ahoany eo de misy problema hatrany amin'ny tokatranonao rehetrarehetrany, tsy ahoatsy ahoana mivadika ny tomobile, tsy ahoatsy ahoanao misy accident mahazo anao, tsy ahoatsy ahoana misy zavatra be misy eo. Tady dio ty toriteny paster ty fa nisy zavatra nampanaovin'Andriamanitra anao, nisy antson'Andriamanitra nampanaovin'Andriamanitra anao fa saingy zao nandositra ho an'ny Tarsisy ianao, nandositra ho an'ny Tarsisy ianao. Androany riavana am'izao Pentecote zao ndao fianonany fanahy masina. Alay-panahintsika heritreritra foana hoe ny antony anipoko ny tompo dia apanakarena, ny antony anipoko ny tompo dia atongana ho sitrana amin'ny areta, ny anipoko ny tompo dia anazahoako trano. No, tsy zay fotsiny, tsy zay fotsiny. Rehefa sitrana tamin'ny aretiny anao dia misy zavatra miandry anao, misy ny droit anao eo anatin'Andriamanitra, fa misy koa ny devoir anao. Ny droit anao dia ho tahina, ny droit anao ho sitrana, ny droit anao ho afaka, fa tadidy fa vitsy zay dia misy devoir asain'Andriamanitra ataonao dia hamonjy fanahin'olona. Nahazo maimaim-poana ianao dia aoka izara maimaim-poana ho voalaza Baiboly. Nahazo maimaim-poana dia aoka izara maimaim-poana. I Jona dia nandositra asan'Andriamanitra. Inona no tranga? Andriamanitra mihitsy no mifanandrina taminy teny ambony ranomasina. Andriamanitra no mifanandrina taminy ary dia tena hoe safotofotony ranomasina. Ary ny zava-doza tamin'ny Jona ary angeriavany dia tsy ny fiainan'ny Jona ihany no safotofoto hoe, fa vakentsika amin'ny 15 Jona toko voalohany 15 dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'Andriamaniny avy, sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra rehetra tao an-tsambo mba hampatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniko ny torimaso averiko. Dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'Andriamaniny avy, sady narina tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony ny loza. Narina tany anaty ranomasina ny zavatra rehetra tao anaty sambo. Ny fananan'olona rehetrarehetra tao anaty sambo, ny sakosin'ny olona, ny entana andeha amidy, ny armoiran'ny olona, ny telean'ny olona, ny entana rehetrarehetra tao noho ny amin'ny Jona dia narina tany anaty sambo daholo ny fananan'ny olona rehetra. Ny fandavany Jona le antson'Andriamanitra dia tsy hoe Jona ihany no korotana, tsy Jona ihany no korotana, fa nampikorotana fiainan'olona maro, nampikorotana fiainan'olona maro. Vakino Baiboly zany indrizy io riavana malala, zany zavatra mitrangy. Jereo ngeso fa vokatry ny olanao dia lasa manana problema tamin'ny zokonareo lamato, satria anisany nanao antoka tamin'ny anao nakavola tany amin'ny banky ny zokonareo lamato. Dia mahita olana tamin'ny rahavaviny vadinao, mahita olana tamin'ny rafozanao, mahita olana tamin'ny ray aman-dreninao, mahita olana tamin'ny praitapo aminao, mahita olana tamin'ny olona rehetrarehetra manodidina. Vokatry ny nataonao, vokatry ny fandavanao ny antson'Andriamanitra. Ary ianao dia mahatsapa an'izany. Namanao rehetrarehetra amin'izao lasa miditra amin'ny tribonaly daholo, manana problema any amin'ny polisy, vokatry le afery ny ray mandeha. Ianao nandany antson'Andriamanitra. Ianao rehefa mandany antson'Andriamanitra dia tsy vitany mitondra olana ho anao, fa lasa mitondra olana ho an'ny manodidina anao. Ary mandiny tena mibeba andao miverina amin'Andriamanitra. Tsapanao mihitsy zany amin'izao fotoana izao, fa zay olona mifandrairay aminao potika daholy, zay olona mifandrairay aminao potika daholy, zay olona mifanakaikaiky aminao potika daholy, zay olona mba tia hanampy anao potika daholy, zay fianakaviana kaikaiky anao potika daholy. Lasa vao miditra tsehatra fotsiny anao ka miara-miasa amin'ny olona io, ny aferan'ny olona hatramin'izay nandeha, ny zavatra ataon'ny olona nandeha,
fa vonitsofoka ianao mivarotra hatramin'ny armoirany izy amidiny hatramin'ny frigidaire ny amidiny hatramin'ny teleany tamin'ny fifandraisana taminao potika ny fiainan'ny olona tsotra le antony satria nisy antson'Andriamanitra antson'Andriamanitra hitoana mpanota antson'Andriamanitra hijory vavolombelona antson'Andriamanitra hietsika amonjy fanan'olona fa ianao nandositra tsy vitako io pastera tsy mahay an'izany ahy zavakafa mpanaovina fa raha zy hoe hitona olona tsy mahay an'izany ahy iza ny amonjy an'ireo avanao reo iza ny amonjy an'ireo fianakavianao reo iza ny amonjy an'ireo mpiraitano aminao iza ny amonjy an'ireo mpiraitanana aminao iza no andeha amonjy an'ireo mpiara-manofatrano aminao reo iza ny amonjy an'ireo mpiara-miasa aminao any ampiasana ireo azo hery ianao amty pentecote ty avana na tanory ianao na zaza madinika ianao na efantibavy sy antiday ianao ndao fenonany herin'Andriamanitra tsisy excuse amin'Andriamanitra tsisy fialatsiny sady tsoroko aminao za vo raiky amby folo taona de fa nitory teny akalamanjana za hitanao raha vo nijen'ny tompo zay tao anatin'ny fahazazako raiky amby folo taona efa eny amin'ny arabia no mitory teny tsy mampanina azy efijeriny olona ny fatano rako ny laniko teo mpitory teny ny fiainako hatramin'ny androany mbola mitory teny itsika mitady fialatsiny foana mitady fialatsiny foana za mbola be ivoka fa anao aloha tafateraka aho za iavo mitory teny za iavo mijory vavolombelona tonga ndray rehefa teraka ianao mbola kely anaka fa leo rehefa le bebe kely ny zanako le izy angery avana tsotra be tsy hoe andana mandondona tranon'olona akory ianao tsy zay nitakin'Andriamanitra aminao am'izao fotoana zao zany mandondona tranon'olona zany akaton'olona avaravarany raha voareny ianao mpitory teny fa andana mijory vavolombelona amin'ny fianakaviana reo fianakaviana ao anaty Facebook be da be reo ndana andefaso fijorona vavolombelona alefaso any mitory tenin'ny pasteureur tiana ndana izy ampaherezo am'izao fotoana zao tsy mila hoe makany amoramangy ianao no teny aminy tsy mila makany amoramangy ianao andefaso message izy na andefaso an'ilay le voix tsotra kely le ina moa zany le filazany izy iny anaty messenger kely iny kitihana fotsiny ohatra amin'ny micro kely iny de alefaso ny fijorona vavolombelona alefaso ny fanesen-dahatra alefaso reny tory teny eto reny fandrony teknôlôjia zao vidéo tsisy dikany reny ny alefanao any amin'ny havanao manao lany andro manao j'aime manao lany andro manao j'aime manao anty manisy réaction etsery commenter zavatra tsisy dikany micommente zavatra tsisy dikany lany andro lany mega amy zavatra tsisy dikany lany vola lany mega lany fotoana rijoana isany zany ny mahatonga ny fiainatsika misafotofoto ary tsy vitany hoe misafotofoto ny fiainatsika fa lasa misafotofoto ohatra amin'olona manodidina amitsika ary misafotofoto ambony ambany ny fiainany satria misy iraka ampanaovin'Andriamanitra anao fa tsy ataonao jereo ny tantara fa natsipy tany an-dranomasina natsipy tany an-dranomasina ny entan'ny olona lasa mitondra problema fianakavianao zay olona te hanampy anao rehetra mahita olana daholo lasa solokin'ny olona ny havanao vo nieritreritra hanampy anao vo mifandraina taminao satria ao aminao le oziny mbola veriko aminao fa tsisy olona mampisaby anao tsisy olona nanapotika anao fa ianao nanda mandositra miafina inona nataony Jona niafina tao ambany lakaviny sambo izy niafina any afarany ambany firy amitsika ianao firy taona ny vavahana nefa tsisy mahalala anao hoe kristianina ianao firy taona ianao nanompony tompo vita batisa nandray an Jesosy ny olona ao am-piangonana ihany ny mahalala anao hoe nandray an Jesosy fa ny olona rehetrarehetra tsisy mahalala satria miafina ianao ny fitondran-tenanao miafina nefa baiboly milaza fa ianao ny fahazavany zao tontolo zao
ianao fahazavazo tontolo zao nefa ianao miafina zao ny fotoana riavana ry tanora malala isiny tianana avenira mahafinaritra venao tianana fiainana mahafinaritra venao tianana fiainana tsy misafotofoto venao zao ny fotoana hitsanganatsika zao ny fotoana hitsanganatsika rehefa mamaky ianao eto amin'ny andininy fahenina sy fafito manao hoe de nakao amin'ny jona ny kapiteny tsamboka nanao tamina hoe endreky ianao reniko ny torimaso foana eto mitsangana ka atsony Andriamanitra fa angamba hevitra atsika Andriamanitra ka de tsy ho fatitsika ary de samy nanao tamin'ny namany avy izy hoe avy isika anao filokana mba hizahatsika izay mahatonga izao lozy zao amitsika de nanao filokana izy ka jona no azo jerenareo Andriamanitra tsy makasitraka loka Andriamanitra tsy makasitraka loka fa saingy zao tamin'ity indray mandeha ty nakasitrahan'Andriamanitra tany amina loka zany tsy akasitrahan'Andriamanitra ianao andeha loka etsero zany tsy tian'Andriamanitra zany fa na de tany amy zavatra tsy neken'Andriamanitra ary tany amy zavatra tsy tian'Andriamanitra ary de mola nidiran'Andriamanitra tsehatra mba hatratrarana ny Jona anatratrarana ny Jona hoe io ianao fantatry ianao ry Jona ny loka tsy eken'Andriamanitra fa saingy io le hoe rehefa tsy mety ny atao na de ny ranona pango ary misy voay na de ny ranona pango aza misy voay rehefa tsy mety ny atao ary tratran'izany mihitsy Jona teto efa tany amin'ny loka avy zavatra tsy nakasitra'Andriamanitra ny loka ngarainy ny tratra hoe izy zany natonga ny loza io natagnina Jona ava izy ianao iza ny Andriamanitra ao inona ny asanao sy ny sisa de tantarainy Jona teo Andriamanitra ny lanitra izy ny Andriamanitra natahotra ny olona rehetrarehetra ary de natsipy tany anaty ranomasina Jona natsipy tany anaty ranomasina mandra-pahatonga sainany satria efa nanomana azy ny rano ngezabe Andriamanitra trondro ngezabe baleine ngezabe mba tsy hamono an Jona tsy hamono azy tsy hafaty azy fa hatonga saina azy ary iverena ny Jona ny amin'ny antson'Andriamanitra averiko aiza moa ry olona nisy olombelona ho velona any anaty kibona trondro 3 andro 3 alina any anaty ranomasina tsy possible zany tsy possible zany hoe ianao maty natelina trondro de tonga ianao de nitsorapaka tao de 3 andro ianao tsisy oxygène tsisy rivotra tsisy masoandro tsy possible zany fa saingy nataon'Andriamanitra possible saingy nataon'Andriamanitra possible satria nitanjon'Andriamanitra tamin'ny Jona de zao ny iverina amin'ny fanapaha-keviny anenina amin'ny fanapaha-keviny hoe miaiky afadiso atompo eny nanao tsy nety ahy miala nenina nataon'Andriamanitra hoe miala nenina aminao ary Jona tao anatin'ny kibony azan-drano tao izy niteran'Andriamanitra de mifona tompo iverina anao ny asanao ahy avoay ato ahy iverina anao ny asanao ahy 3 andro sy 3 alina Jona tao de ozy ny tompo aleo fa avoaka koa renao nivoaka tao izy naloiloy tao le vavon'le trondro be tonga izy de mipitika teny an-tanety iny izy fa nanapa-kevitra lasa n'izay nitory-teny nakaniny ive misy fotoana ianao ry havana mbola miala nenina aminao Andriamanitra misy fotoana ianao ohatrany hoe ratsorina ohatrany hoe misy fotoana men'Andriamanitra chance kely ozy izy tsika omen'Andriamanitra occasion kely ianao mba hiaina kely ohatrany hoe tafiditra rinakany aloha ao ianao io le toerana misy izy mo tsisy chance zany ato amin'Andriamanitra tsisy an'izany ato fa occasion filazako azy miala nenina aminao ny tompo ao io ao ianao no mila manao voady ary zao toriteny zao toriteny zao le antsoantson'Andriamanitra aminao mifampahafantarany tompo anao hoe ay ve zay le olana mahazo aty ay ve zao le mampisafotofoto ny fiainako ty ay ve misy antson'Andriamanitra miandry ahy aza mitady olona many olanao fa tsy vovan'olona io aza mitady trosa matrosa aza mitady vaolana etserotsony aza mitady dokotera aza mitady professeur aza mitady hopitaly zavatra kiray ilainao ianao anapa-kevitra ka hiteny amin'Andriamanitra tompo iverina ianao anapa-kevitra ka hiteny hoe anao ny asanao
fa zany mahatonga ny asanao bloqué daholy, mahatonga fidiram-bolanao bloqué tsisy ninina mandeha zay zavatra ataonao tsy mandeha, zavatra anankiray ihany miandro ny valiteninao Andriamanitra, androany androany de androany de androany de androany. Valiteny aminao hoe vonona vianao mbola andehanao ny asan'ny tompo, vonona vianao hitsangana am'izay sambola hijanonao anaty akamono, hijanonao anaty tena masolona, hijanonao anaty tahotra. Sanapa-kevitra vonona am'izay a Jesosy. Fa antson'Andriamanitra io aretinao io, antson'Andriamanitra io problema misafotofoto, antson'Andriamanitra io zavatra tsy hitanao zay amana amin'ny olana amin'ny zanakao, amin'ny vady aman-janakao sy ny akony, antson'Andriamanitra. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Zao aneny mahafinaritra riavana rehefa vonona ny enao hoe, rehefa vonona ny enao hoe, de tsy enao no miteny fa mifanahy masina, tsy enao no miteny fa mifanahy masina, tsy enao no miasa, enao fotsiny mila mitsangana de mila miteny fa ny tompony mandresy lahatra olona. Jerenareo ke eo amin'ny Jona 3 hoe, Jona 3 de eo amin'ny andininy 7 manao hoe, de nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'i Jehova, ary Ninive de tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra de lalana telona. Ary Jona netomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe, rehefa afaka 7 andro de ho ravany Ninive. De nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso andro fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, ary hatramin'ny mpanjaka ka hatramin'ny biby sioky de mibebaka reo ary mifona teo anatrin'Andriamanitra. Terenareo ohatra ny hitako eo ry paozin'ny Jona le fitentsika hoe nanao ala safay, ohatrany hoe sy efa zay koa zany tenin'ny tompo hoe, de alora anga le ataoko ty de ohatrany hoe nanao ala safay hoe nalefalefa fahatany tany fotsiny. Zina zavatra nitranga eo amin'ny Jona 3:7. Ary Jona netomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe, rehefa afaka 7 andro de ho ravany Ninive. Ohatra nefa hitako mihitsy ny paoziny le manao ala safay reny, afaka 7 andro hoe ho ravany Ninive, bebaka nareo sa tsisy bebaka miomana fotsiny nareo e. De le tsy amin'ny fofa le mandeha fotsiny, fa izao mahafinaritra Andriamanitra ny asa, ny fanahy masina ny asa, na tsy tena tamin'ny fony azy, mety nanao ala safay fotsiny ataoko ty fa zay niraka Andriamanitra. Zany hoe fiasan'Andriamanitra miandry anao hitsangana fotsiny tompo fa an'Andriamanitra ny sisa. Tsy nirahan'Andriamanitra ianao ampibebak'olona no, fa nirahan'Andriamanitra ianao hitory teny amin'ny olona, fa tsy ampibebaka. Nirahantsika mba hijoro vavolombelona hilaza fotsiny amin'ny olona fa mila famonjena izy, fa tsy nirahany ianao ampibebak'olona. Asan'Andriamanitra ny mampibebaka azy, asan'ny fanahy masina ny mampibebaka azy, asan'Andriamanitra ny mahatonga azy any olon-tena, fa ny asanao andana mitory-tena, andana fotsiny mitsangana, ndana fotsiny fianonana fanahy masina, ndana fotsiny fianonana herin'Andriamanitra. De ataovy ny asan'Andriamanitra. Zay ihany le izy. Tsisy ninona akoatrany hoe mitsangana ianao de mandeha, mitsangana ianao de manao asan'ny tompo, ny akoatr'izay an'Andriamanitra. Amin'ny ty Pentekosty ry havana, za manasanao manokana amin'ny sabotsy ho avy zao, manerana ny trano fivavahana vaon'olo keto Madagasikara, eto Antananarivo, manerana ny trano fivavahana, iresaka momba ny fanahy masina tsika, ho fian'ny fanahy masina ianao de andana mihetsika. Fa zany mampisafotofoto ny fiainanao io, fiainam-pianakavianao io tsy mandeha amin'ny zeloniny satria miandro domy ny devoly fotsiny ianao. Ity Pentekosty ity zany de zao hoe, fian'ny fanahy masina ianao de mandeha mihetsika, fian'ny fanahy masina ianao de mitory teny, fian'ny fanahy masina ianao de mijoro vavolombelona, fian'ny fanahy masina ianao de mandresy lahatra olona. Ho fianona ny fanahy masina ianao, ho fianona ny fanahy masina ianao de matoana fanahin'olona, ho fian'ny fanahy masina ianao de avovonjy olona maro. Zay no endrasan'Andriamanitra aminao. Aoka ho fianona ny fanahy masina, ndana mitona olona, ary anao fanambotsika araka ny tempo teo, mba ho isan-kerinandro, matona olona folo ianao.
andao tsy andry amin'ny pastery andao tsy andry télé sy radio andao tsy andry anizanizy miandry fianona amin'ny fanahy masiny inao de andao mihetsika dana fotsiny aloha ny teny dana fotsiny aloha mitorona ozy izy anao reo ane pastera tsy mihaino ahy reo fianakaviko reo ne mafilo reo nge mamilava ne reo fianakaviko reo nge maniratsira an'andriamanitra ne miavaka andala fotsiny teny de ny fanahy masina miasa fa tsy anao ny manova azy tsy anao ny mampibebaka azy fa ny anjaranao ny teny ijona ny ran'andriamanitra iteny mety ny teny tamin'ny ala safay ny teny tsy sazoko afaka 7 andro de oravaniny iny ve afaka 7 andro de oravaniny iny ve inona moa ny olona ibebaka am'izany iza ny olona ibebaka am'izany fa saingy rehefa miasa fanahy masina de nibebaka hatramin'ny mpanjaka ka hatramin'ny olona rehetra ny fotoana etsehaatsika zao aza matoritory avana ripiny vita batisy firitaona zay naloranao tena ho an' Jesosy firitaona zay nabebaka anao firitaona zay nampanopin'Andriamanitra anao firitaona zay aiza ho aizy ianao zao miantso anao ndao hivavaka ndao an'olo tena ndao hibebaka aza manamafy fo tena tia anao Jesosy ary amin'ty Pentecoste 2023 ty ho fianona ny fanahy masina anao ndao hivavaka tsika misaotra anao tompo anao ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha nandrezany fampianarana tsotra sady manana ny lanja ny mavesa-danja ahafahanay mandeha mihetsika mitoana fanan'olona maro tokoa ny amin'izao fotoan'izao tompo tena hoe verevitra maro ny mpino zay tena atao hoe tsy hitantsony zay tany ale tena varina mpino tsy hitany mpinontsony aizany inona no sarangotana be da be mpino mametra-panotanina izy ary namisavy ahy inona ny antony mahatonga ny fiainako potika maninona ny fiainako ny tsy mandeha am'izay loriny zay mifandray amina potika zay olona ny teanampy apotika maro mpino mametraka an'izany fanontaniana fa androany ianao namin'ny valy teny fa ny antony de tsy minakory fa noho ny fandavana ny antsonao tafiditra ny ozona satria tsy manaiky zay ianao sitraponao tafiditra ny ozona satria mandany antsonao zay fa matoka fambadika zany teninao zany de be da be ireo an'olo tena reo mpino tapa-kevitra anao ny asanao ho atsanganao ndray ny fiainany ary voavonjona izy misy sora tompo amen raiso ny fanahy masina de mitsangana ataovy ny asan'ny tompo raiso ny fanahy masina ndao amonjy fanan'olona fa aza miperapetraka raiso ny fanahy masina de aza menatra ho vavolombelon'ny tompo aoko ho fenona ny fanahy de vonjeo ny fianakavianao sy ny manodidina anao aoko ho fenona ny fanahy de andao hiazakazaka amonjy fanan'olona andao hitsangana hijoro vavolombelona hitory tena raiso ny fanahy masina de aza menatra ampiasaon'ny Facebook ampiasaon'ny messenger ampiasaon'ny WhatsApp ampiasaon'ny telefona ilazana amin'ny olona fa mbola manafaka Jesosy sabotsy ho avy izao le 27 mai ty no anasako atsika rehetra manerana ny trano fampahana vaon'oloko andray ny fanahy masina ianao mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télé mpanaraka fandarana amin'ny radio manasanao aho ndao andray ny fanahy masina amin'ny sabotsy ho avy izao ndao hitsangana hiazakazaka anampy anao ny tompo hitory filazao tsara manerana ny trano fivavahana vaon'oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny temple de la foi bypass temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambola misy an'izay fotoana izay eo amin'ileo are amin'ny bus voasary eto Jerosalema Karobato ambany Atsimo commune eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanary za manasantsika mpino avana esory enery olona ty mitavozavozy tia esory ty fanany fahatarana ity fahatarana taralava esory fa tsy hitahiny tompo atsika io miazaka zandro mbaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miazaka zandro mbaka amin'ny fahasoavana amin'ny 7 fotoana atsika ny manomboka asana devoly maio fana mampahatarana mezaka mampahasany devoly mahatonga anao matory maraina indray mandisan-kerinandro ihany misy ny fotoana sabotsy
manomboka indray mandisan-kerinandro maninona nitratranao no mampiditra mpianatra amin'ny fito isan'andro anao mampiditra mpianatra amin'ny fito maraina amin'ny fito sasany tsy tara ny zanakao mandeha metsena anao tsy tara mandeha miasa anao tsy tara fa maninona no mandeha mivavaka hitadin'ny tompo no taratsasakady ny taradindray latsika vefany Jesosy zany toetra izany fa namaivanana an'Andriamanitra zany ary tsy hitahin'Andriamanitra atsika amin'ny siviny manomboka fotoana raha ho avy ianao raha ho avy dia miteny hoe azatara ndo hiazakazaka hitadin'ny tompo zay ny fotoana atsika mametraka amin'ny mandram-piona mandram-pitafa ny pasteur Ertina Randriana Malala ny teto amin'ny fanolorana veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny tsy mba asa